Alady fa 17 ny volana febroary taona 2024 hafaly mitsidika ny tokantrano indray ny tenako amin'ity ariva ity atao anatin'ny fandarana mahery toy ny mazatra izay amin'ity nananao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena indrindrandrindra fa tamin'ity farany herinandro ity amin'ity fandarana mahery androany ity dia ibantoerana ny taranja iraisana hoentsika manomboka amin'ny fandarana ary dia resaka baolina kitra totosa androany tolakandro tetsy amin'ny kianja Mahamasina ny manasa-dalana ny fiadinan'ny tompon-daka Analamanga amin'izay taranja baolina kitra izay sokajy diviziona voalohany ka nahafantarana fa ny ekipan'ny AS Demas ny Kosfa no tafita amin'ny famaranana ary solitenany ligna Analamanga amin'ny THB Ligue des Champions na ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly amin'izany taranja baolina kitra izany ary ao anatin'ity fanadidin'ity ary ny fitiny izay lalao roa tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina izay. Ekipan'ny AS Demas ny Kosfa no tafita amin'ny famaranana no sady solitenany ligna Analamanga amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly tao am-pilalaovana 2024 izany dia atao riny manasa-dalana natao tetsy amin'ny kianja Mahamasina ny tolakandro io. Teo amin'ny manasa-dalana voalohany aloha dia tany amin'ny minitra 7:30 ny fanalava-potoana vao natafiditra amin'ny baolina tokana ny batan'ny fandresenany ekipan'ny AS Demas tamin'ny alalan'ny ravo. Ity baolina tafiditry ny ekipan'ny Serana Piaramanidina ity izay niteraka disadisa teny ambony kianja. Nahita mantsy ny mpanazatra sy ny mpilalao ary ny mpanohana ny ekipan'ny Mama FC fa tsy mbola nihoatran'ny hetsipika ny baolina. Ny fanohatra tamin'izay kosa dia nahita mpitsara fefa tafiditra izany baolina izany. Zany aza nefa dia marak'izay dia tamin'ny isa tokana rainy ohatra ihany koa no nivoahan'ny ekipan'ny Kosfa ho mpandresina ny loana Nuska Foot. Baolina tafiditry Bako teo amin'ny minitra 4:20. Nandritra ny fizara-potoana voalohany dia nanjaka ny miaramila nanovan'ny fizotrony lalao anefa tao rin'izay nikaratra mena azo ny Ravelino an'ny Kosfa sy Rabi ho an'ny Nuska Foot ateo amin'ny minitra 20. Niezaka nanenjika ny isa ihany ny ekipan'ny kominina Antananarivo renivohitra saingy tsy navita nanakobana amin'ny masona ratony Dina ampiantsatokazon'ny Kosfa mihitsy. Niady sy nampitatena hatramin'ny farany moa ity hakatoko ny famaranana faharoa ity. Fantatra fa ny alahady 4 febroary no anaovana ny famaranana amin'ity fiadinan'ny tompon-daka Analamanga taranja baolina kitra sokajy D1 ity.